an Jesosy. Tena reninao hoe mila mandray tenin'Andriamanitra tsara hoe reny izy aza miaino fotsiny hoe fa raiso tsara mihitsy le izy. Alleluia. Raiso ara ny baibolinao dia eo am-pitsanganany no amankitsika ny tenin'Andriamanitra hanomeza antsika voninahitra ny teny. Jerevantsika ao amin'ny filazany tsara soratan'ny Lioka toko 7 manomboka ny 9 voalohany. Filazany tsara ny Lioka toko 7 manomboka ny 9 voalohany. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandro ambony. Isa 2:3 ny nasitrana an'i Jesosy ny mpanompon'ilay kapiteny. Averintsika ihany. Isa 2:3 andininy voalohany. Ary rehefa vitan'i Jesosy teo anatrehan'ny olona izany toroteny rehetra izany dia nakany Kapernaoma izy. Ary ny mpanompon'ny kapiteny anankiray izay malalana dia narary efa ho faty. Naninona tsara hoe narary efa ho faty. Koa raha nareny amin'i Jesosy ilay kapiteny dia naniraka loholon'ny Jiosy ankeo aminy angatakazy mba ho avy ka hanasitrana ny mpanompony. Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe mendrika nanaovanao izany izy satria tiany firenentsika izy sady izy no efa nanao ny sinagoga ho antsika. Ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Ary rehefa mbe teo akaikin'ny trano izy ilay kapiteny dia naniraka sakay izay tsy anazy ka nanao taminy hoe tompoko, aza manahirana ny tenanao ianao fa tsy mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafotranoko aho. Halleluia. Koa na dia ny tenako aza dia nataoko fa tsy mendrika akeo aminao fa mitenena ihany. Maninona hoe fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahy. Fa izao koa mba manana lehilahy manan-dehibe ihany, fa izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Koa hoy izao amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy, ary amin'ny mpanomboka hoe atao zao dia manao izy. Ary no nare izany Jesosy dia gaga taminy. Ary dia nitodika izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo maro fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely azy. Ary no tafaverina tao an-trano ireo dia hita ny fasitrana ilay mpanompony. Halleluia. Dia hita ny fasitrana ilay mpanompony. Azo teraka mafy Jesosy afaka mahazo toerana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluia. Halleluia. Teneno akaikinao hoe ianao tsara ny tenin'Andriamanitra hoe fa ty teny ty fotsiny no andrasanao dia iova tanteraka mihitsy ny fiainantsika androany. Ity teny ty fotsiny andrasantsika androany dia misy tantaram-piainan'olona mitsimbatika ambony ambany mihitsy. Ny ratsy rehetra vadika tsara manomboka androany, ny marary rehetra ho sitran'Andriamanitra manomboka androany. Halleluia. Ny olona ilikiliky ny olona manomboka amin'ity androany ity dia ny olona izay tsy tia azy neny anatona azy hihindrana zavatra ao amin'ny tokantranony. Amen. Teneno akaikinao eno tsara ny tenin'Andriamanitra. Halleluia. Ozy izy ny Jaona toko voalohany hoe tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary izy narina izao rehetra izao. Raha tsy izy dia tsy azo izao rehetra izao. Izy nisy mpiainana ozy izy ny baiboly ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ny mazava dia namirapirana tao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Miainga avao anatin'io tenin'Andriamanitra io daholo ny famoronana rehetrarehetra. Na dia zavatra impossible rehefa raisinao ny tenin'Andriamanitra dia miforona eo amin'ny fiainanao ny zavatra ilainao rehetra. Amen. Na dia zavatra efa tsy tonga elaka eo amin'ny fiainanao ary raha mila ianao androany mbola afaka hanotondra amin'ny fiainanao zany. Halleluia. Mety efa miteny ny olona fa hoe iny dia tsy ova-tsony ny fiainana. Mety efa miteny ny olona iny dia fa tena tsy anjaro-tsony ny fiainana. Filazan'ny olona zany fa tsy filazan'Andriamanitra. Ny filazan'Andriamanitra mbola miteny fa afaka miova ny fiainantsika, afaka misijina isika, mbola afaka mitahin'Andriamanitra isika. Izay mihina zany dia tanteraka aminy amin'ny
anarana Jesosy. Haleluya. Izay rehetra mandray ny teny dia miova ny fiainana. Amen. Tahaka izany nataon'ilay mpanompon'ny kapiteny. Le kapiteny zao ny zavatra nisy. Rehefa avy nitory teny Jesosy dia nakany amin'ny toerana antsoina hoe Kapernaoma. Dia rehefa eny an-dalana izy dia en'ilay kapiteny nalaza tamin'izany toerana izany Kristy fa hoe manao an'izao, manasitrana ondy, mitsangana ny maty, ninona zavatra mandalo eo anatrehany dia tsy maintsy ataony izay alavo rary azy. Dia rehefa nareny amin'ny Jesosy ozy izy ny Baiboly le kapiteny dia naniraka ny mpanompony izy mandeha anaingana, mandeha ianao makany amin'izany Jesosy zany. Dia teneno aminy fa marary mafy ny mpanompo, ilay malalaka efa marary, efa ho faty. Lasa le mpanompo niazakazaka nakany amin'ny Jesosy. Tomboko naniraka ny kapiteny fa marary mafy ny mpanompony, efa ho faty amin'izao fotoana izao. Dia rehefa naheno amin'izay ny olon'ny Israely dia nanambitosika nagatika tamin'i Jesosy hoe atao zany fa olona tena tiany firenentsika izy, sady izy no nanamboatra amin'izao sinagogantsika izao. Sy ny salasala Jesosy rehefa nangataka le mpanompo le iraka le kapiteny, lasa Jesosy nandeha tsy ny salasala. Androany koa ianao raha angataka amin'ny Jesosy, tsy misy Andriamanitra amin'ny salasala eto mitanao, tsy misy Andriamanitra amin'ny salasala eto manasitrana anao, fa rehefa mangataka eto ianao dia ho tonga tokoa Andriamanitra hanome izay ilaitsika rehetra. Amen. Lasa Jesosy nandeha tsy ny salasala. Eny am-pandehanana amin'izao izy, rehefa anakaiky, rehefa mianakaiky ny trano izy ny Baiboly, dia lasa ny kapiteny naniraka iraka anakiraindray hoe tompoko, aza manahirana ny tenanao akory fa tsy mendrika hidiranao ambanin'ny tafontrano koa. Aleluia. Fa na dia izao ary dia tsy mendrika hanatona anao akory ozy izy ny iraka le kapiteny. Ohatry mety ny kapiteny mihitsy zany no miteny an'izany. Na dia izao ary dia tsy mendrika hanatona anao akory, fa raha mety ozy izy mitenena fotsiny dia ho sitrana ny mpanompoko androany. Gaga amin'izay Jesosy, mbola tsy nahita finoana ohatry zany ato izay ny ainako, fa teny fotsiny ozy izy dia ho sitrana ny mpanompony. Aleluia. Androany raha misy mino tenin'Andriamanitra eto mandray an'izany, tsy maintsy hoafahan'Andriamanitra eto ianao. Teny fotsiny dia ampiampiova ny fiainantsika. Mety misy ara-panamatomaty, tsy misy fahafatesana tafajanony eto, fa tsy maintsy velo itsika androany, tsy maintsy velo itsika androany, velo itsika androany. Aleluia. Ataontsika mafimafy any tena. Isa eo mahagaga eto androany. Ty teny ty fotsiny nindrasanao sisy, ty teny ty fotsiny nindrasanao. Raha mino any ty teny ty ianao, tsy maintsy miova ianao na tianao na tsy tianao. Zay rehetra mino an'izao teny zao, tsy maintsy miova ny fiainana eto androany. Raha misy marary any aetsony marary rehetra fa tsy maintsy sitra. Aleluia. Tsy maintsy miova ny fiainanao androany. Ty teny ty fotsiny nindrasana, efa tonga ny amponao any zany teny zany. Ninona olana misy eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao, Andriamanitra miteny eto androany fa hoe soroko aminao ny olana rehetra. Mieziko daholo zany, miteny Andriamanitra fa miany zany. Amen. Manomboka amin'ity androany ty ianao dia mahita fitia amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra, mahita fitia ao anatin'ny tokantrano, mahita fitia any anatin'ny asa. Misy olona ihany koa eto ho asanatra Andriamanitra izy. Raha mino zany dia tanteraka amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Asorakoraka mafy, asorakoraka mafy. Aleluia. Asideka mafy an'i Jesosy. Misy Andriamanitra eto amin'ity toerana ity, misy Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Andriamanitra rehefa hiteny izy dia maniraka ny mpanompony. Tonga aminao eto ny tenin'Andriamanitra androany fa misy fiainana miova eto. Efa ela ny elantsika tao anatin'ny fahoriana, fa hitsady zany manomboka androany. Zay mino zany dia tanteraka amin'izany. Aleluia. Ozy izy Jehova manao hoe tsy hiletika intsony ny masoandronao, fa Jehova ny fanazavananao. Ary tsaza ozy izy ny andro ny falahelovana, tsy isy an'izany tsotry. Ary mbola miteny koa Jehova ao amin'ny bokon'ny Isaia toko fa empolo, tsy ho reo amin'ny taninao intsony ny falahelovana, tsy ho reo amin'ny taninao intsony ny fahoriana.
fitsanganana amin'izay rony fitsanganana amin'izay no re amen alleluia mafinaritra izany asiteka mafy ozy izy le kapiteny tsy mendrika nidiranao anatin'ny tokantrano koa na za koa raha tsy mendrika anatrika anao manana ny lantsako iana eo amin'ny firenena raha mba maniraka ny mpanomboka dia manatanteraka izy ataovy zao dia manao mandehana re dia mandeha izy tsy mendrika fa mitenena fotsiny ho ahy na hoana na efa ho faty raha mpanomboka amin'izao fotoana izao tsy mila anao makaty fa mitenena fotsiny raha misy fiainana tena efa ela no mijaly teny fotsiny miova ny fiainanao androany amen minoho fa Jehova no efa miteny na dia mivavaka be manao hoana raha ny olona anankiray ka tsy mino ny tenin'Andriamanitra tsisy fiantraikany eo amin'ny fiainany zao fa ianao androany rehefa mino fotsiny tonga ny tenin'Andriamanitra hoe tsy maintsy miova androany loha hevitra antsika amin'ity toriteny ity dia etsim-pinoana etotsika tsy maintsy misy fiainana miova etotsika mihaino an'izany tenin'Andriamanitra zany ny anjelon'ny tompany atokantrano any efa mandrafina amin'ny fotoana rehetra manapatapaka ny divy rehetra manokatra ny varavarana rehetra hotahin'Andriamanitra mihoatra ny andohanao ianao alleluia zay mino an'izany miasa any amin'ny tokantrano any ny tompo raha misy zanakitsika marary any ambadika any androany isy tranon'Andriamanitra tsy maintsy tranon'Andriamanitra teneny Jesosy androany Jesosy eo mitenena fotsiny tenena fotsiny tompo dia miova amin'ny fiainako tenena fotsiny dia ho sitrana ny fanahy raha misy marary any anatin'ny tokantrano any dia ho sitrana zay marary any tokantrano any alleluia raha misy olona marary eto amin'izao fotoana izao dia tonga dia mitsangana dia aetseo le zavatra tsy vitanao misy dia ataovy ilay etika fa tsy maintsy tranon'Andriamanitra ao anatin'izany ianao amen amen raha misy marary tonga dia afaka mitsangana izy amin'izao fotoana izao dia aetseo zay faritra marary rehetrarehetra nasitranan'Andriamanitra anao anatin'izany teny zany teny fotsiny dia manasitrana anao eto androany amen raha misy olona misy zavatra tianao ialana anatin'ny tokantranonao any dia asa nataony amin'ny tanana any amin'ny trano zay misy anao any ny tananao dia teneny tonono daholo zay fahomiazana rehetra tianao tonga amin'ny fiaina tokantranonao ny marary mitsangana dia manetsika ny faritra marary ny manana olona rehetra asa nataony amin'ny trano any ny tanana dia teneny zay zavatra tianao atongavana rehetra eo amin'ny fiainanao fa tanteraka zany teny fotsiny dia manova ny fiainantsika alleluia raha marary dia ahitseo ny marary rehetra mety miteny ianao mety efa tsy sitrana intsony fa ahitseo le izy afaka misotosoto mihitsy ahitsana alleluia 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 le kapiteny mbola tsy tena mivavaka akory ary nanana finoana be tahaka izany mainka fa isika mivavaka amatolany fa le kapiteny mbola tsy tena mivavaka akory ary rehefa niteny izy nisy fakagana miova teo amin'ny fiainany mainka fa inao zay efa mivavaka amatolany mihoatra lavitra le ataony Jesosy tamin'le kapiteny no ataony amintsika androany amen zay mino an'izany dia tanteraka aminy androany tonga dia esorony saina mety teny tsy possible zany fa androany ninninona zavatra majoanao possible ny ampivadika an'izany riavy anao possible ny ampivadika an'izany riavy anao asorakoraka mafan Jesosy alleluia hotanin'Andriamanitra ianao androany ity fotoana androany ity efa vita tomboka se fanovàn'Andriamanitra antsika tanteraka misy ara-panahin'olona mirehitra be mihitsy misy ara-panahin'olona feno afo eto manomboka androany misy ara-panahin'olona iazakazaka dia hitombo dia hitombo dia hirehitra dia hirehitra dia hirehitra dia hirehitra dia hirehitra alleluia azoteka mafan Jesosy foy ihany ny tenin'Andriamanitra teny ihany manova ny fiainatsika ino zany teny zany mifarany ty fotoana ity dia tazomy ny teny miova ny fiainako aza vela iala ao anatin'ny fonao zany teny zany tsy maintsy miova ny fiainako tsy maintsy miova ny fiainako ninninona zavatra hitan'ny masonao tsy maintsy miova ny fiainako tazomy foana ny teny fa miova ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy alleluia alleluia
Andriamanitra fiainana afaka mandroso ety aloha ety izy amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka mandroso ety aloha ety zay matsapa fa mety mbola misy mararirarana amin'ny any. Na mety mbola misy olana eo amin'ny fiainany afaka mandroso ety aloha ety izy. Dia ataontsika hira teo manao hoe avelao anaraty. Dia hitondra bavaka antsika ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'izay.